Ampifaliana trany tompoko lasy tompoko vavy no anolorana anao indray. Manahoana ny toetoetry ny tontona manomboka amin'ny volana septambra hatramin'ny volana novambra 2024 ho amin'ny Madagasikara. Hojerentsika aloha ka amin'ny ankapobeny ny mpamaritra ny toetrandro. Efa miala amin'ny ririnina trany sika efa azo lazaina fa efa lohataontsika amin'izao fotoana izao. Ny fiafanan'ny ranomasina manodidina fehitany hatrany no singa hoentsika mamaritra izany toetrandro izany ho an'ny ranomasimbe Pasifika sy ny ranomasimbe Indiana. Raha izao hitantsika izao aloha dia mbola ahitana antsika aty amin'ny ilany atsinan'ny Pasifika raha oharina aty amin'ny ilany andrefana. Raha ny momba ny ranomasimbe Indiana kosa dia mbola mitovitovy hatrany ny ilany atsinana sy ny ilany andrefana amin'izany fiafanan'ny ranomasina manodidina fehitany izany. Hojerentsika ary ny setrin'izany amin'ny resaka maripana, ny resaka tandrotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy sy ny volana septambra 2024. Raha momba ny 3 volana aloha izao hitantsika izao dia mena trano saika manerana nosy izay atao hoe mafana mihoatra ny tokony ho izy ny tany maripana mandritra ny 3 volana ho avy. Ny volana septambra kosa dia izao hitantsika izao mafana saika manerana nosy afa-tsy aty amin'ny tapany avaratra ahitana Diana, Sava, ny ilany atsinan'ny Sofia, ny faritra Nalanjorofo, ny faritra atsinanana ary ny tapany avaratry Alaotra Mangoro izay manodidina na mafana mihoatra no tokony ho izy. Izay ny momba ny tany maripana. Hojerentsika indray ny rotsakorana manahoana ny 3 volana ho avy. Izao hitantsika izao dia mizara 3 Madagasikara. Ny tapany avaratry ny nosy manomboka aty amin'ny faritra Diana, ny Azomena Atsimo hatrany mahazo ny avaratry ny Afovoantany sy ny aty amin'ny faritra avaratry Vatovavy Fitovinany sy ny faritra atsinanana mianavaratra rehetrarehetra iny ary mihazo any faritra Atsimo andrefana, faritra Androya ary ny tapany atsimon'ny faritra Anosy dia manodidina na milatsaka kokoa no tokony ho izy izay tandrotsakorana izay. Ny sisan'izay kosa ny eto afovoantany mahazo any aty amin'ny ilany andrefana Melaky Menabe, ny tapany atsimon'ny afovoantany ahitana ny Vakinakaratra, Moromania, ny faritra Matsatra Ambony, Iorombe, ny tapany atsimon'ny Vatovavy Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana dia manodidina na mihoatra no tokony ho izy ny fitambaran'izay tandrotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy izay. Ny volana septambra kosa izay hitantsika eto indray dia mizara 3 ihany Madagasikara, maina mihoatra ny tokony ho izy ny aty amin'ny tapany atsimon'ny Sava, ny faritra Nalanjorofo, ny tapany avaratry Atsinanana ary mihazo kely ny tapany avaratry Atsinanana ny faritra Alaotra Mangoro, ny faritra Melaky, ny Menabe ary ny tapany avaratry ny faritra Atsimo andrefana dia manodidina na mihoatra no tokony ho izy ny tandrotsakorana. Ny sisan'izay kosa ny faritra maintso izay hitantsika rehetra manomboka aty amin'ny faritra Diana, mihazo miaina atsimo hatrany mahazo ny tapany atsimony Atsimo andrefana ary aty amin'ny faritra tendrony atsimony nosy aty dia manodidina na latsaka no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Dia izay tompoko lasy tompoko vavy no azo naroso anareo indray tamin'ity volana ity dia manome fotoana anareo indray amin'ny volana manaraka indray dia misaotra tompoko dia amin'ny manaraka indray veloma tompoko.